Ankafaliana indray ary no entina miarabantsika rehetra mpanaraka ity fandaharana ato amin'ny page Facebook ny Afafy FET Foibe Nasionaly Madagasikara ity. Afafy FET. Dia araka ny efa nampahafantarina antsika sy efa fantatsika moa dia mitohy hatrany ny fandaharantsika eto amin'ny page Facebook indrindra ao anatin'ny ame anara-pahasalamana isika betsaka ary mbola misy ireo ekipa fototra mbola tsy tena afaka mivory kanefa na izany na tsy izany dia afaliana ao anay hatrany ny mifampizara eto sy manolotra amintsika ny fiainan'ny Afafy FET. Ka amin'ity alahady ity ary dia ry zareo avy any amin'ny diocèse n'Antsiranana no ifampizara amintsika eto ny fiaim-piainan'izy ireo. Fantatsika fa ny Afafy FET any amin'ny diocèse n'Antsiranana no farany niorina teto Madagasikara na feno tanteraka ny diocèse 12 iorenan'ny Afafy FET. 7 taona katroka izao no niorina tamin'ny fomba ofisialy tany amin'ny diocèse n'Antsiranana ny fikambanantsika. Ifampizara amintsika eto izay fiaim-piainan'ny zareo tao anatin'izay 7 taona izay iry zareo avy any amin'ny diocèse n'Antsiranana. Ka dia faly isika mandray azy ireo ary eto ihany koa dia efa mampiomana sahady ireo diocèse isa-tokony fa araka ny efa nampahafantarina antsika ihany koa dia hoe tsara ny andraisan'ny diocèse tsirairay anjara amin'ny fifampizarana toy izao. Mankasitraka antsika rehetra ary manentana antsika hatrany amin'ny fandaharana izay aroso ny Foibe Nasionaly eto ary ho antsika izay any amin'ny diocèse miomana amin'ny fandraisana anjara dia hanome aina tanteraka ny fifampizarana ataontsika eto. Mankasitraka antsika rehetra. Ankafaliana no iarabantsika jiaby izay magnaraka ny fandaharana amin'ny page Facebook Afafy FET Madagasikara. Miainga avy aty amin'ny diocèse n'Antsiranana ny fandaharana antsika ihany izay resantsika ny fivoaran'ny fikambanana Afafy FET aty amin'ny diocèse n'Antsiranana ke magnano mbalatsara antsika jiaby. Misy mpikambana vitsivitsy no iaraka anolotra amintsika ny fandaharana ny anty eto ankaiky eto. Erika izay mpandrindra voalohany agnatin'ny diocèse n'Antsiranana faly miarabanao présidente dia ny fanontaniana agnatin'izay akory ny fomba azo lazantsika ny endrikendriky ny fijoroany FET tagnatin'ny diocèse n'Antsiranana ty tato. Magnano mbalatsara antsika jiaby magnaraka mivantana ity fandaharana ity Afafy FET. Ny fomba nahatongavany fikambanana masiny Afafy FET taty amin'ny diocèse n'Antsiranana dia efa somary tafara raha ohariny amin'ny diocèse jiaby magneran'i Madagasikara ary izy no kahina zandriny indrindra satria farany zegny taty amin'ny diocèse n'Avaratra. Ireo mpianatra taty amin'ny université izay tonga nandranto fianarana zegny no namaklay nitondra izegny fikambanana izegny taty ka tamin'ny taogno 2024 i radio nantenena Thomas Hervé izay sady filohany tampina ny aumônerie universitaire tamin'izay fotoana no nanana fagniriana anangana izegny fikambanana izegny izy koa fa nahita fa tsisy zegny io fikambanana FET taty amin'ny université. Tamin'ny taogno 2024 nisy ny filan-kevitry nasionaly ny ECA universitaire na ny CONA tany Antananarivo izay ivondronan'ireo ECA universitaire magneran'i Madagasikara. Ka noho iny taty amin'ny diocèse mbola tsy nanana FET dia izy no nisolo-tegna ny aumônerie universitaire tany Antananarivo rehefa nangataka lalana tamin'ny
pretra aumônier izy. Dia tany izy mitondra ny etaetany amin'ny faniriana isiany fikambanana io, ary izy raha teo moa efa FET hatramin'ny fahazazana. Dia izy koa fa nipody tany dia nagnentina ny mpianatra tao amin'ny université izy, ary nahazo olo 10 zegny izy tamin'izay fotoana. Dia tamin'io taona 2024 ihany koa zegny nanangana bureau ny CNECOM zegny ireo, zay mbola tsy tamin'ny fomba ofisialy fa nentindreo zegny mba ahafahana magnomana ny famonjiana ny CONA 2011 zay natao tany Majunga. Dia tamin'ny fananganana bureau zegny amin'izay zegny i ramatoa kely Rahesoa Narsia no lany mpandrindra tamin'izegny, ary natolotry taminazy zegny ny fanohizana ny fanitsikitsefana ny ananganana FET taty amin'ny diocèse, satria vita ny fianarana zay nataony RV taty amin'ny université ka tsy maintsy hiala ny diocèse izy. Dia tamin'ny taona 2024 tamin'ny taona 2024 amin'izay zegny namonjy CONA tany Majunga ireo niaraka tamin'ny mpikambana 10. Dia mbola mitondra ny etaetandreo amin'ny fananganana ny FET taty amin'ny diocèse. Naro ny lalana nandalaovandreo tagnatin'izegny rehefa nipodyboaka tamin'ny CONA tany. Dia taty amin'ny 3 juin 2012 nankatoavy ny évêque taty Antoerana zegny ny fangatana izy ireo, dia najoro tamin'ny fomba ofisialy ny fikambanana tamin'ny alalany soronamasina lehibe zay natao tary amin'ny université Nantsiranana, zay notariany son excellence Monseigneur Michel Malo, ary notronireo pretra maro tamin'izay fotoana. Dia tamin'io koa zegny najoro tamin'ny fomba ofisialy ny bureau ny mitantana ny CNECOM na ny éca universitaire taty Antsiranana zay notariany Rahesoa Narsia. Tamin'io koa ny nanolorina ny aumônier hitantana ny FET aty amin'ny diocèse, ka ny pretra aumônier ny diocèse hatramin'izao nanomboka tamin'izegny i Père Diomamy Félicien, sady miandraikitry mivantana ny FET any amin'ny secteur Sava. Dia i mon père Zafisoratra Simon no mitantana aty amin'ny secteur nord no aumônier ny FET eto an-tampon-tanàna Nantsiranana. Karaha zegny ny tantara nahatongavany FET taty amin'ny diocèse diakra. Maro ny lalana nandalaovan'ny mpianatra ireo kanefa tsy kivy, satria tagnatin'ny fondreo ny herim-po mba hisian'ny fikambanana aty amin'ny diocèse, ary natoky ny fitantanan'Andriamanitra ireo sy niaraka tamin'ny fanampiana zay ankasitrahany manokana ny FET rahavavy maneran'ny diocèse nagnano zay fanohanana izegny, fa indrindra ireo ekipa tao amin'ny foibe national ny FET notariany Père Odon. Araka zay regnintsika zay azo lazainy fa agnisan'ny zandriny ny fikambanana masigny hafahafa FET raha ty amin'ny diocèse ny Antsiranana no resahiny, kanefa tsy zandriny ndraiky izy raha ny fahasoavana azo agnatin'izay. Azo ambara agnatin'izay ihany koa ny fivoarany agnatin'ny diocèse. Raha tamin'ny fiantomboany somary vitsivitsy, kanefa amin'izao fotoana zao tsika mikoragna zao ty efa mahazo any amin'ny 910 ny mpikambana agnatin'izay fikambanana masigny hafahafa FET zay aty amin'ny diocèse Nantsiranana, na any amin'ny secteur Sava zegny na ny amin'ny tapany avaratry ny diocèse. Ka mitsinjara tatahaka izao zegny ny mpikambana agnatin'izay. Ny zika miisa 3 na 53, ny ika 7 299, ny VK 1 sy 300 331, ny EK 7 sy 347, ary ny afafy miisa 9 na 96. Niainga avy tary amin'ny université ny fikambanana
taty amin'ny diocèse-ny Antsiranana. Ny roborobo ihany koa ireo ary amin'ny CNECOM amin'ny université satria raha tamin'ny fiandohana 10 ny isan'ireo jiaby nikambagna tamin'izay fikambanana masina izay, fa amin'izao ty efa miisa 150 ny isan'ireo jiaby ary amin'ny université agnatin'izay fikambanana afafa FET zay ny CNECOM. Dia ny isan'ny mampiavaka ihany koa ny FET, ny afafa FET aty amin'ny diocèse-ny Antsiranana dia ny fisian'izay fikambanana zay agnatin'ny ivon-toerana fiofanana ny opretra ary amin'ny grand séminaire Paul VI dia misy mpikambagna maro ary azo lazaigny fa nivoatra zegny tatoato satria efa mihisa agny amin'ny 15 mirahalahy ireo séminariste zokiny grand séminaire zay miofagna opretra ary amin'ny grand séminaire Saint Paul VI zay mikambagna agnatin'izay fikambanana masina zay. Dia fa natsidika fandraisana tamintsika teo ihany koa fa mizara roa lehibe moa ny diocèse agnatin'ny diocèse d'Antsiranana ty, dia misy ny secteur Sava dia misy koa ny secteur aty avaratra. Ka ny église zay misy ny fikambanana agny amin'ny faritry Sava miisa 340 ny église zay misy ny fikambanana, ny aty avaratra ma miisa 440. Zay raha ohatra ambara tsotsotra ny isa sy ny olo azo lazaigny hoe mandrafitra zay fikambanana zay agnatin'ity diocèse n'Antsiranana ity. Misy namantsika araiky ato zay agnazavazava amintsika mikasiky ny rafitry itantanagna ny fikambanana masina afafa FET ato agnatin'ny diocèse. Katusia faly miarabanao. Mbola mamirigny mbala tsara ho antsika jiaby magnaraka ny fandaharana afafa FET. Raha ny bureau-ny CNECOM Antsiranana no nitondra ny fikambanana tamin'ny voalohany dia tsy nijanona teo izy ireo fa niezaka hatrany tamin'ny fagnentanana ary nahazo fikambagna maromaro izy ireo tamin'ny faritry misy amin'ny diocèse. Kofa niroborobo moa ny fikambanana tamin'ny 2018 nisy ny filan-kevitry ny diocèse. Sady efa fantatra koa fa efa marinina ny fikambanana fankalazana ny fahazatoana ny FET eto Madagasikara sy ny congrès eucharistique. Nisy ny fananganana ny bureau voalohany hitantana ny diocèse. Koa ny mpandrindra tamin'izegny ma Ramatoa Feno Marie Elodie sy Ramsey Pamphile Roger. Tamin'ny 2019 nisy ny antenimieran'ny diocèse natao tao Ambilobe nagnano ny fagnamafisana ny bureau hitantana ny diocèse. Koa ny mpandrindra telo moa voafidy tamin'izegny, roa avy aty amin'ny secteur avaratra dia i Razafy Fiasoa Pakerety Erika sy Benjary Elsa Joel ary ny iray avy amin'ny secteur Sava Betalata Angelo. Ny rafitry misy ny diocèse amin'izao pretra aumônier roa, ray amin'ny faritry avaratra Mon-Père Zafisoritra Simon ary ny ray amin'ny faritry Sava Mon-Père Diomamy Félicien ary misy Master Pierre Dia sy Diacre Pierre Dia. Ao koa ny ekipan'ny diocèse mifandray mivantana amin'ny foibe nasionaly sady mandrindra ny diocèse Ray Manontolo no mandrindra ny secteur avaratra. Sy ny bureau amin'ny faritry Sava zay arandro amin'ny mpandrindra fahatelon'ny diocèse. Misy koa ny bureau eto an-tampon-tanàna Antsiranana mandrindra ny paroasy sivy eto Antsiranana. Mitohy ary ny fiarantsika mamantatra misimisy ny fisian'ny fikambanana masina afafa FET aty amin'ny diocèse-ny Antsiranana. Velo
mba azavizavy aminay ino aby ny hetsiky izay efa niaragnana agnatanteraka niaragnana agnano tato agnivon'ny diocèse Antsiranana na ihany koa izay hetsiky niarahana niombo tamin'ireo amin'ny foibe amin'ny nasionaly. Faly magnano mbola tsaratsika jiaby izay magnaraka ty fandaharantsika ty afafy FET raha amin'ny setra nasionaly sy ny hetsiky nasionaly koa atsika korama dia nahitana solotegna avokoa moa ny hetsiky zay natao tanivon'ny nasionaly. Tamin'ny 2013 moa nisy zakabe tagny Fianarantsoa ke nahitana mpiofagna sy zokampagnay nandeha niatry zegny tagny. 2015 fankalazagna fa 100 taogno ny FET maneran-tany natao tao Antananarivo dia natonga solotegna 5 avy taty amin'ny diocèse Antsiranana. 2016 fiofagna nasionaly fanabe afafy FET tamin'ny Port Berger nisy mpiofagna 7 sy pretra raiky koa nandeha tagny. 2017 filan-kevitry nasionaly afafy FET tao bypass Antananarivo nisy mpikambagna raiky no nisolotegna taty amin'ny diocèse Antsiranana. 2019 fiofagna ny aumône manerana nosy tagny Antananarivo dia nahitana pretra anankiray i Mopera Simon moa no nandeha tagny. 2020 fivoriagna tato Antananarivo makasiky ny fanomagnana ny fahazatoagna ny FET sy ny fankalazana congrès eucharistique ny tanora ka nisy pretra ary mpikambagna maromaro sy eo avy amin'ny ekipan'ny filan-kevitry koa moa no tonga tagny niatriky zegny fivoriagna zegny. Fa ato amin'ny diocèse Antsiranana moa misy hetsiky maromaro koa ny fanatao. Anisan'izay moa tamin'ny le 20 katramin'ny 23 juin 2019 nisy zakabe voalohany ny afafy FET tato amin'ny diocèse Antsiranana izay nahitana mpikambagna 129 no tonga nizaika tagny. Raha ny hetsiky amin'ny diocèse koa moa ny asetsika koragna tamin'ny le 20 katramin'ny 23 juin 2019 dia nisy zakabe voalohany natao ny afafy FET tamin'ny diocèse Antsiranana izay nahitana mpikambagna misy 129 no tonga tagny ary 353 moa ny namonjy la messe famarana sy ireo vahiny avy Antananarivo DNS Génie conférence épiscopale pour la pastorale et l'apostolat des laïcs ary frère Marius solotegna ny équipe nationale afafy FET. Tamin'ny septembre 2019 nisy antenimera diocèse tagny Ambilobe izay nandiniagna ny fandraisagna ny congrès eucharistique sy ny fagnavozagna ny bureau. Janvier 2020 nisy antenimera diocèse koa tao Anivrano mbala fagnomagnana zegny congrès eucharistique zegny. Tamin'ny 22 novembre 2020 famarana ny fahazatoagn'ny FET teto Madagasikara izay nahitana mpikambagna 5 avy tamin'ny secteur Sava sy pretra raiky. Ary nahitana koa ny ekipa nasionaly izay notariany Idéaly sy Irène. Amaraparagna ny fandaharanatsika ary atsika amin'ny zao fotoagna zao ty présidente anao izay efa nitavandraigny nitondra fagnazavana tamin'ny voalohany teo anao koa ny angaviagna amaragna ny fagnazavana agnatin'ny fandaharanatsika. So dia mba misy ny vaovao azo ambara na amin'ny hetsiky izay mety ho isika saigny atao agnatin'ny fikambanana ato amin'ny diocèse. Raha ny vaovao azo ambara ndraiky hetsiky atao atoato amin'ity taogno ity zegny aty amin'ny diocèse eo ny fankalazagna ny fahafolo taogno ny afafy Madagasikara mankalaza izegny koa aty amin'ny diocèse na dia mbola tsisy ka ny fagnentanana zegny no atao amin'ny alalan'ny émission radio. Fa eo koa ny fagnomagnana ny fahafolo taogny nahatongavan'ny FET taty amin'ny diocèse Antsiranana izay feno folo taogno amin'ny 2022 fa amin'ity taogno ity zegny efa manomboko izegny fagnomagnana fankalazagna izegny. Dia farany azontsika atao zegny ny mifandray aminay aty amin'ny diocèse Antsiranana raha ohatra sendra mandalo misy bureau azontsika tsidina ary aty amin'ny centre polyvalent lycée Ambodivaso Antsiranana misy ihany koa ny adresse mail sy ny contact afaka ifandraisantsika mivantana
ary farany azadinantsika magnaraka ny page Facebook ny diocèse. Mankasitraka antsika jiaby izay nagnaraka ny fandaharana izay nivokarinay avy taty amin'ny diocèse ny Antsiranana. Misy efatra mianaday izay miarany salahy nagnatontosa izay fandaharana izay niany. Tioma mbola hitantsika eo présidente Erika mpandrindra voalohany ny fikambanana masina hafahafa FET ato amin'ny diocèse n'Antsiranana. I Velo hitantsika teo koa. Hitantsika eo koa izy izay agnatin'izay fikambanana masina izay koa ary Katusia miaraka tamintsika teo ihany koa ary ny tegnako izay nagnentana antsika tagnatin'izay fandaharana izay Jurio Diacre mpiaradia amin'ny fikambanana hafahafa FET aty amin'ny diocèse n'Antsiranana magnano veloma tsaratsara antsika jiaby. Afitema. Ankasitra antsika isaorantsika be dehibe ary ry zareo avy any amin'ny diocèse n'Antsiranana Diego nanolotra izay fifampizarana izay tamintsika, antenaina fa betsaka ny zavatra voaraintsika ary nahitantsika ny hoe zareo Antsiranana izany no diocèse farany niorenan'ny FET teto Madagasikara, kanefa dia efa nahitana fandrosoana goavana ary nanao dingana lehibe tokoa izy nandritra an'izay 7 taona izay ka dia mirahasoa ny Diego ny FET any hafahafa FET any a Diego any ary manantena zahay fa na tsy tanteraka aza tsy tontosa aza ny congrès eucharistique izay nokasaina atao tany a Diego dia mbola hisy ny fotoana izay tsy maintsy hahafahantsika manatanteraka an'izany. Manaraka an'izay dia ny fikambanantsika moa ny tambajotram-pivavahan'ny Papa maneran-tany miaraka amin'ny hafahafa FET izay sampana lehibe ao anatiny ao dia nakiny ny fiangonana, nakiny ny Papa Ray Masina manokana tamin'ny fikambanan'i Jesoa na ny Jesuita. Ny mpanorona ny fikambanan'ny Jesuita dia Masindahy Ignace de Loyola miaraka amin'ny mpikambana vitsivitsy ary anisan'izany Masindahy François Xavier. Feno 500 taona katroka ankehitriny no nibebany ty olo-masina ity Masindahy Ignace zany, ka nahatapa-kevitra azy tanteraka hanaradian'i Kristy ary tao anatin'izay no nanorenany ny fikambanan'i Jesoa niaraka tamin'ireo mpikambana vitsivitsy teo am-piandohany izay fikambanana izay. Ka io fibebany Masindahy Ignace io ary 500 taona no ankalazain'ny fikambanana sy ireo rehetra miara-dalana miaradia amin'ny fikambanan'i Jesoa miaina ny fiainam-panahy ny Masindahy Ignace. Masindahy Ignace dia fantatsika fa namela lova sarobidy sady goavana mitondra ny lohateny hoe ny exercice spirituel nany hoe ny fampiasam-panahy. Efa fananany fiangonana manontolo io fampiasam-panahy io. Ao anatin'io no ahitana ny votoatin'ny fiainam-panahy izay lova no navelan'izany ray aman-dreny olo-masina izany. Ka dia homarina manokana zany amin'ity taona ity. Amin'ny alahady ity zany hoe afaka ora vitsivitsy zany amin'ny 7 ora eto amintsika dia hisy ny fanokafana izany fa 500 taona izany amin'ny fomba ofisialy miainga avy any Roma sy amin'ny toerana maro maneran-tany. Dia aseho alefantsika eto amin'ity page Facebook ity zany fiombonam-bavaka izany. Dia manentana antsika rehetra amin'ny anaran'ny fikambanan'i Jesoa sy ny mompera jeneraly ny fikambanan'i Jesoa hiaraka iombom-bavaka isika rehetra samy manaradia ny Masindahy Ignace amin'izay fiainam-panahy lalina indrindra izay. Ary mbola ho avy ny fotoana izay
afahantsika mifanentana eto a mandritra ny taona manontolo satria heritaona manindritra no ankalazantsika izany fa 500 taona izany ka dia alahoery ary a ary isika afafefete indrindra no anisan'ny tokony voaloha laharana amin'izay fanentanana ara-panahy zay satria ny aim-panahy ny tambazotra-pivavahan'ny papa dia tsy avy aiza no nanovozana azy fa avy ao amin'ny fampiasam-panahy ny masindainy azy.